ho siziny olona hoe reto fiangonana zanjany reto mihitsy ny mampahantra ny firenena. Raha vao any le fiangonana zanjany reo fa reo no nampahantra ny firenena toy izao, de lasa ihany ny saina hoe diso fahavalo ihany anie zany le zain'izaida sy ny mpanonga-panjakana e. Tokony tsy le fanjakana no nahongany fa tokony le fiangonana zandriny, satria reto fiangonana zanjany reto mihitsy zany no manao lapadangony harem-pirenena teto nandritra n'izay taona maro mifanesy zay. Reto fiangonana zanjany reto mihitsy zany no nanao an'ireny famitsim-bola ny volam-panjakana rehetrarehetra ireny, mangorona ny volam-panjakana dia ataony any am-paosiny mpitondra ireny. Reto fiangonana zanjany reto mihitsy zany no mivarotra ny fitantanan-jaharaha amin'ireo vazaha-mpanjanaka ireo araka ho fomba efa mahazatra teto hatramin'izay. Reto fiangonana zanjany reto mihitsy zany mahatonga an'le mpitondra fanjakana hoe mandeha manao fifanarahana amin'ny vazaha any an-dafy any izy amin'ny mpanam-bola any dia tohanan'le vazaha izy ho tonga eo amin'ny fitondrana rehefa misy fifidianana, dia rehefa avy eo izay sitrapon'le vazaha ny ataony dia lasa saribakolim-bazaha izy. Reto fiangonana zanjany reto zany no manao an'izany. Ireo fiangonana zanjany ireo zany mangalatra foana reny haino isan'andro reny hoe mpitondra fanisaka misy rava ny fitondrana dia mandeha fitsarana sy ny sisa dia hoe nanao an'izao io mpitondra io. Fiangonana zanjany tena diso fahavalo nareo mpanonga-panjakana, aza manonga-panjakana ntsony fa fiangonana zanjany ny ahongana fa reo no nampahantra ny firenena. Sa ve hoe le mpitondra fanjakana ihany no nanao azy fa miraitsin-kombakomba amin'ny fiangonana zanjany dia ohatry ny alefa kely le fanontaniana hoe mba firy tamin'ireo mpitondra fanjakana mifandimby teto ireo ara no mivavaka any amin'ny fiangonana zanjany. Aiza ho aiza le analizy zay.